amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoana tokatrano ny jinetia tonga ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahushua TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahushua TV Yahushua TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yahushua TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahushua TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avetantsika aloha zany dia arikiva afaka metraka amin'ny telo mpiara-tanana Dadala Iava ho voninahitry ny ranomasina iariva afaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Iaiava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampiara-tananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Iaiava aho amin'ny anaranao Yahushua naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahushua Eliana no mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka, be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana zany tsika fa atao avy SMS ny izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Dia izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namelany fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany zay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy Jesoa zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravana zany mihitsy ny raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 arivo taona na tsipitsipiny iny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia nareo nareo fa anjarako mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay dia tsy teny hoe tara kosa tara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany ely azy mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy ilay olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria maniraka olona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lahady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lahady mazava be ny teny ely aho hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho ilay jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ara mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo izay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sady zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany ilay Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy ndray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminahy ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyilay Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa ilay fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa te ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratrany olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonora rehefa nentina teo amin'ny Joshua izy dia hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Joshua mantsy an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ohatsy izy dia hoy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany ilay fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa Jaona 9 andininy fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Yahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy. Ka rehefa nitraka Yahosoa dia izy taminy, raha vehivavy aizy ireny, tsy nisy ny nameloko anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloko anao. Zay ilay hoe le famindram-po no mandeha voalohany. Dia izy hoe za koa tsy manameloko anao. Ary aoriana le famindram-po amin'izay na le fanadiovana, le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra niaonanao tamiko izao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay ilay hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Yahosoa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valy teny ny devolo miteny hoe mahazo manota, fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio izay miaraka aminao zany, manao koa izy ilay miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe izay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Izao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao izay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha itsa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirina antsika indray amin'ilay Jaona voalohany toko voalohany ato indray tsika fa ity ny fefenan'izy mianakavy. Ao amin'ny 9:9 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fefenan' Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany toko voalohany 9:9 mihaino daholo zany Jesosy mianakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io farany io nitazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy.
ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Carte Mars, faites bien au choix. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yao choix. izay toriana ambasadorina au choix zady aha Elia. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy au choix ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any au choix ilay tena mary. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy au choix izay nitoriana ambasadorina au choix ziady a Elia Ireriany. Ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetitrerika ety amin'ny fohy be mifanjakany au choix Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Yao choix. Kutungava taola ra Yarapety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana n'io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota ho ny araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany efa any amin'ny elo John mizoatsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra tena marina. Ka ny teny zany John zany nanohitra ny teny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka moa fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John mizoatsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Elia fa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yehosoa. Ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny. Any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Daora jerevantsika le fandehan'le teny azy. Inakena tonga ny John ny teny an'io. Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra.
reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa le olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy dia olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky mahatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana Jehovah zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo nke ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra ny tenin'ilay zanaky ny avindrina fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy angamba nisy loatra efa tsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:35 sa 33. Ohatry rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia vory izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io. Ary rehefa ny kontra ny teniny dia devoly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga namiteny hoe tandremy ianao tsy misy jonona ny teny taminao mihitsy ny hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no tenao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur Joshua. Tena tsy mafy zany. Any raha ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalàna nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehnareo. Iza mampanao anao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tongo tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jesoa tsy haiko moa fahazanao azy Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo. Porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena ilay zanaky ny avy nareo fa pisoloky miaraka aminareo. Sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toy izantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany ny dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy. Fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy. Fa ho an'ny Yehosoa daholo ny zavatra rehetra. Izay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Yehosoa, velona ho an'ny Yehosoa, miara-mipetraka amin'ny Yehosoa, miaina ho an'ny Yehosoa, Yehosoa ny antony fivelomany. Izay ny olona tena tafaraka amin'ny Yehosoa izay madio tanteraka. Hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika ilay teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy.
Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota, dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io, notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko 7 fa tsy najanony teo, fa notohizany ry amin'ny toko 7 amin'izay. Zany hoe nitohy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko 7 dia ao amin'ny andinin'ny 4 amin'izay no jerevantsika. Andinin'ny 4. Jaona voalohany toko 7 andinin'ny 4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Fanota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Yehosoa zay aza manota intsony a. Ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dikan'izay aloha. Fa fanamporofonina rehefa nandika ny teny Yehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andinin'ny 5. Fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny. Nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andinin'ny 5. Izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Niza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny 9 dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalana ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy inga amin'ny miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal mahaino ny hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino meko anareo ny fanaporofona. Io iny izy io hoe toy antsika eo amin'ny andinin'ny 9. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Niza zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota izy ao ny tenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra maro. Tsy izy io. Pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany ny dikan'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia ilay Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko 7 andinin'ny 9. Daoarany. Andinin'ny 9 avy hatramy vakitsika. Aloha andinin'ny 9 aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Yehosoa manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Yehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Milaza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompon'ny olona ianao. Milaza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina amin'ny teny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Miendry mahita loza kamery ny adala mandroso kavo. Lao avaketsika indray ny teniny. Andinin'ny 7. Ty le nitenen'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly ilay Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny 9 sy ny 10. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisoloky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Yehosoa izy.
fantazomy teny Ôsa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona ozy izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena tsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra izany zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devolo io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana devolo ny rainy soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehevatsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona andana vakeo fa fanomeko tarihan'ny vovona nomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly am'izay zany teny ita zany mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko fahadimy mbola nampiny teny akaiky indray andininy fahavalo ambin'ny folo Jona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jona daholo ny teniny io zany tsy Jona kory no makany amelo sanatria zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina salary Ioananina ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsimihitsiny teny efa naporofona manaraka mbola Jona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devolo kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io zay nateraka eo Andriamanitra io matoa ianao mbola mpanota nateraka devolo ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devolo ny dikan'izay zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devolo io Jesosy Jesonao Jésus jizasina io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra nyunitra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ao ny teny io nampianarnareo dao zao toy zao lasa mpanota ahoana bozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambony ty tany ty matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany Andriamanitra tsy izy natsofoko ny tena ampalahelo be le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita androsaka mely ny adala mandrosaka voe toetsika amin'izay ny teny ary tia nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa ny voninahitro tsy homeko ny hafa Katmars fety be any Ôsa tonga ny fotoana ankalazantsika niverenan'ny anarana mitondra famonjeny Yayava sy Ôsa izay torina mba satorina Ôsa za dia Elia Yaoshano dirana tsalova mamiara mitsinjaka kaza miafa faro famidera ny Ôsa dia tena fifaliana be ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Ôsa ilay ny teny taminao hoe aza manota intsony aza manota intsony izay no afantaranao any Ôsa ilay tena maro ka tsisy nilaza izany afa-tsy Ôsa izay nitoriana ambasadorina Ôsa zay dia Elia Ireriany ny faevatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketrika ety amin'ny fohy be mifanjakany Ôsa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao Yayava sy Ôsa Zarefa parefa yanono rasale efa milamatra mijabona na ny fanomanane kana matamana ramsetsy manavaka fa tonga de mande fivaliana de
tongava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao azadino mita zay ny resako a de afaka miditsy adony am'izay nareo araka ny bokyny misy ny hebreo a toko 10 andininy 4 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa e manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona ity ny tenin'Andriamanitra momena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran' Jesosy anareo Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ingeny teny izy de hoe tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo miteny demolo ny tazominareo izay koa mineny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jésus hoe aza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io no tena sakafony zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo andiny 4 Hebreo toko 10 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso fona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo de cercle vicieux verina eo foana io ianao mihitsy nyzany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te hainy kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa maka ty de afitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy raharaha kosa anao ary tsy vakino anao ty de zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary anao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Aotrisy mamono anao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy anao ninina ao ataonao teny marina nge ty ao anatin'ny baiboly nge ty daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra noho io taintsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindrampo io de ny aoriana zay tenin'ny famindrampo zay ohatra nataon'ny Yehosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Yehosoa anao de afaka zay le tena izy zay de ozy am'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny io tentsony fa fiandrasana mahatahotra andiny fa 7 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa nivadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalon'io Andriamanitra marina io ary miomana anao amin'ny fandorana anao ary miomana ny any amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny famalina tsy misy an'izany miala mora zany tsony zao tadidio zany andro ny fahamalina zao efa tapitra treo ny andro ny fangina andro ny fahamalina zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe miala maina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka nyfahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manina tsisy an'izany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra micomprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevozany zanak'Israely fa nandevoziny hatrany mandrak'izao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'le atodoanao zany
tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany. Ty any ny fantany aza manota intsony zay nyteneny dia tazoma rehefa teo any aminy. Izy koa ngeny tompony lanty eo ka tsy anao nitsotsotso makany efa nyteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay raka amiko tsy maintsy masina tahaka. Zay ny dika hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48 aoko tanteraka ianareo. Aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izy nareo mesazinareo mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'irainareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Yehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ianao aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka. Dikany tanteraka ao amin'ny teny Anglisy dia hoe perfect. Ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait, perfect, tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy. Madio zany eritreritranao, voalazanao, madio be mihitsy ny eritreritra tena ho any Yehosoa reherery ny zavatra rehetra momba izany Elia zany. Donc efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any bokin'ny Hébreu any angambany izy. Jevantsika Hébreu tsy le mainka fanirany Yehosoa zay manaty. Zay mosan'ny manadio ny eritreritra. Vakitsika amin'noko amin'ny 9:12 zany dia hatrary amin'ny 9:5 zany ty. 9:12. 16-17. Lova vakitsika amin'noko amin'ny 9:11. Hébreu 9. Dia amin'noko amin'ny 9:12. Fa Yehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Yehosoa kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana, zany hoe tsy misy an'izao zavatra rehetra izao. Ka tsy mba nitondra ranosy lahy izy na ranjanak'omby fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Vadindrindra fa raha ny ranosy lahy sy ny ranombolary ny lavenimbato-tongo vavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Yehosoa zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika efa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana. Izay ilay tena nandatsaka ny rano. Izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Yehosoa no anarany. Zao toriany Elia zao. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Yehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Yehosoa rery navita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao paralèle zavatra hafa. Devoly manao an'izany, mbola devoly koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa zay nanatona ny Yehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy hoy miala atao. Rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita hanova-palitao fotsiny ary Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka hanova-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita matika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Yehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Yehosoa ary andao hiaraka amin'ny Elia zao hitanareo maso. Mpanavitra zany Elia zany. Mpamonjy zany.
ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elia zao. Izay koa ny asany atao hoe Elia, mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy so antsika rehetra ho faly nandeha izany teny izany. Mialamy Jesosy sy Jesoa, mialamy Jesosy tsy zasy, mahitsy be ny tenin'ny Elia. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny elo nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa lainga. Lainga zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, lainga zany. Tsisy nataony zany teo. Fa mpamono iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalànao ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanity lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo amin'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ina. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra, manara ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro hiantsona farany anareo rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsona farany anareo rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zanareo. Tonga ny fanapiten'ny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahva. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana ny zany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahva zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahva, saotra betsaka azitsika amin'izay teny mena zay, ary ny fandriany Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ariva afakitsika. Saotra betsaka dadamala Yahva. Taio zany teny zany. Fa tena teny hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsona ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahva. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana mahidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahva. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mo tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrira samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Fiarahana tompoko.